Salame, faly miarahaba ny mpanaraka ny mila sa tsy mila. De kôsikôsy kely momba an'le hetsika rapitso. Izy io moa hetsika karakarain'ny label Lambahoany izay atao amin'ny teinturerie Ampasan'ny Malo. De manomboka amin'ny 4 ny fotoanatsika. Eto mbola koa zany hoe tandremo sao de tara any anatin'le fakana tike any satria tsy matetika misy le fiarahanay sy vorombava amina sehatra anankiray. De tsara marihana zany mety efa noteneniko teo ihany le izy hoe Lambahoany satria izay sy olo blaky dia artiste ao anatin'ny label Lambahoany de manasa antsika rehetrarehetra ho avy. Aza atao mihoatry ny 900 fotsiny fa lasa tsy omby ny trano. Teny fohifohy kely hoentinay mamerina manazava sy mamerina mampahafantatra an'le tarika olo blaky sy Masimanjaka ho an'izao vao manaraka. De olo blaky moa bandy akamba de avy etsy Ampefiloha etsy ry lerony. De ho an'izay mpanaraka cause fentsa, mpanaraka tanjanaka efa maharaka tsara ny parcours-nry lerony. De raha fitinina zany le izy de mpiangaly musique urbaine ihany koa ry lerony, fa ny mampiavaka azy ahitana tosina gasigasy pobaka be ao anatin'le mozika lalaovan'ry lerony. De Aron Page olo blaky de Vongava Rapitso de ho anay Masimanjaka hazavana mozika tsy mifanalavitra ihany amle fomba filalaon'ny olo blaky mozika, zany hoe musique urbaine. De miezaka ihany koa mampiditra sy mizara an'le fomba fitendry sy le fomba fijery ara-mozika malagasy hatramizay ka hatramizao. Fa ny mampiavaka kely an'le zavatra ataonay angamba amizao de izay mirona kokoa any anatin'ny reggae. Zany hoe betsabetsaka ny anay ny reggae ao anatin'le famoronana sy ao anatin'le mozika zarainay. Fa mbola azo fehezana ihany koa ao anatin'le musique urbaine ny zavatra ataonay. Fa ho an'izay tena mpanaraka moa zany zao efa kopy hoe hazavana mozika no hiantsona azy. Raha atao hoe banky tokana hazavana mozika satria inona ny antony mahatonga le izy tsy voafehy intsony, tsy voafaritra intsony any anatina bahakirana na rythme anankiray mialatsiny am'le teny vahiny. De nohon'le fitiavana amin'ny lalao an'le gadona rehetrarehetra zay mampihetsi-po anay sy hatsapahanay an'le asa fanoratana. De raha exemple fotsiny zany zao misy ataontsika hoe manomboka any amin'ny soul tsika de tonga hatrany amin'ny soca, de mandalo eo ny dancehall, ny raga, ny hip-hop. Fa lavabe zany cause zany fa Aron Page Masimanjaka hazavana mozika de Tongava Rapitso. Yeah, big up Lambahoany de big up la teinturerie big up olo black de big up hazavana musique, hazavana band. Kaboom!